ny IEP Madagasikara dia nangatahany ny hevitsikaina hoe ny hevitsikaina mankaraka hoe andao jerena rehefatrano tsy mandan'izay IEP Madagasikara fa ao anelanelan'izay dia misy ny resaka mandeha be miala ny hevitsikaina miala ny IEP dia ny mba hisin'ilay filaminana izay tsisy resaka hoe toranizana mba hisin'ilay filaminana indrindra ho an'ilay mpianatra ny IEP Madagasikara mpiara-mionanka amin'ny IEP Madagasikara mba rafitra stable ihany izy ny IEP Madagasikara safa domina kely dia mivoatra dia mampafantatra anareo izay ny zavatra misy ny zavatra misy mety misy ny teny tonga dia findrana no atao tonga dia hovana be ty patrimoine IEP Madagasikara ty tsy IEP fihany tsy mitombona zay fa raha misy azy zay dia izy antanina hoe ino zay zavatra fa ny IEP Madagasikara dia miandry an'ilay ara-dalàna hoe mangataka ny hevitsikaina amboarina dia ny IEP Madagasikara tsy miteny zay tsy anao hoe fa manaraka an'ilay lalàna zay le zava-misy fa iarana mihitsy mantsy amin'ilay fitenenana ny IEP Madagasikara mianatra na hoe mianatra tsoratotso ohatra zao premier mars dia manomboka volana mars zany efa tsy mitombo